Naliana olona maro ihany koa ny tranombarotra andrareo teo anivon'ny Lemurs Dolce nahitana ny kilalao izay miendrika biby moa ireto kilalao ireto. Maro ny mpitsidika no variana tamin'ity trano eva ity sy ny zavatra arantiny. Arahantsika ity sary ity. Kilalao natao hisarika ny ankizy ahafantatra sy itiany zavaboary eto Madagasikara no hita eto amin'ny trano evan'ny Lemurs Dolce izay mandray anjara amin'ny hetsika Azia ety amin'ny Parc des Expositions Forelo Tanjombato. Hita eto ny kilalao miendrika sifaka, varika, maki, ai. Ny lambalany koa efa fantatr'ireo rehetrarehetra fa ny resaka karazana varika sifaka no sy ny maki zany no resahana. Dia anisany karazam-biby mampiavaka amin'ny Madagasikara izy ireo. Ka zay ny antony nanaovanay azy. Tsy ho an'ny mpitsidika ihany zany fa ho antsika eto an-toerana koa. Fananana azy zany dia manampy antsika indrindra fa ny ankizy amin'ny fahafantarana ilay zavaboary Madagasikara. Fa rehefa manana an'io ny ankizy amin'ny makilalao azy aloha dia manomboka eo dia misokatra amin'ny resaka rehetra momba ny zavaboary ny sainy dia mampitombo ny sainy amin'ny fitiavan-tanindrazana koa zany. Arakaraky ny habeany ny vidin'izy ireo ka eo anelanelan'ny 8 ariary hatramin'ny 10 alina ariary ny iray.